olona 12 avy namita iraka tany ivelany no nentin'ilay fiaramanidina kompania ampitaterana Ethiopian Airlines Sangad natao hivaty omaly alarobia piasan'ny orinasa Air Madagascar sy ny ACM na ny Aviation Civile de Madagascar. Izy 12 mianadahy ireto raha ny voalaza ny tompon'andraikitra avy namita iraka tany Bucarest Roumanie nanatitra fiaramanidina nampiasan'ny Air Madagascar ireto mpandeha ireto. Ny antony dia ireny olona ireny dia namita iraka tany Lituanie satria lay Boeing 737 ny compagnie Air Madagascar 737-800 dia en fin de contrat dia naverina any Lituanie. Dia rehefa namita iraka moa zany ireo olondreo tsika nandefa azy tany dia rariny loatra angamba raha vita ny iraka izay nampanaovina azy dia mba miverina tanindrazana izy. Efa tena fandaminana mipetraka tsara zany io araka ny teneniko tamin'ny fandanana tamin'ny lahady teo koa efa niteny hoe misy koa zao mpanao basketintsika nandeha tamin'io fiaramanidina io omaly andeha hanao an'le afro basket Afrika championnat d'Afrika any Afrika dia lasa zareo namena lalana izy mazava tsara mba natrika an'izany championnat na basket zany dia rehefa vita io championnat na basket io dia averiny eto andrazana ihany koa reo ekipa reo. Raha ny fipetrana petraky ny fitondram-panjakana malagasy dia sidina mitondra entana no azo ny Ethiopian Airlines sy ireo kompania ampitaterana hafa toa ny Air France sy Turkish Airlines atao rehefa mankaty Madagasikara fa afaka mitondra mpandeha mivoaka ny Madagasikara tsy misy sakatsakana kosa izy ireo na izany aza nefa dia mbola azon'izy ireo atao ihany koa ny mitondra mpandeha nomena alalana manokana avy any ivelany. Anisan'izany ireo mpanao fanatanjahantena miaro ny voninahitry Madagasikara amin'ny fifaninana ny ara-panatanjahantena iraisam-pirenena. Nanamafy ny ministra misahana ny fitaterana fa efa natoka-monina anatina toeram-pivahinianana iray ireo olona 12 nandeha ny sidina Ethiopian Airlines ireo. Efa natao fitiliana izy ireo ary tsy ho afaka ny hivoaka ny hotely mihitsy raha tsy mivaly ny fitiliana hoy izy. Sady ny équipage am'ireo ny pilote sy ny copilote-ndreo dia mbola hamonjy indray an'ilay Airbus A340 izay ho an'ny Chine izay hitantsika tsara moa zany amin'izao fotoana izao ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny ady amin'ny valana aretina. Ka rehefa tonga indray reo ekipa malagasy ny basket reo tenaiko fa tsy mba ho resa be ohatr'izao indray satria zavatra efa fandaminana napetraka ao anatin'ny zao ataontsika hoe fidinina ny frontière ny Madagasikara izao.